Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Fa ny fahamaizana rehetra dia tsy mba hatao mahafaly andro anaovana fa mampahory, fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Amen. Ivavaka isika Tompo. Ataonay ahoana ry tomponay sy mpanjakanay no angina, ka sy iondrika sy ankohaka eo anatrehanao sy ny voninahitra ao ampanajana sy ampanetretena tanteraka. Mba hiara-abanao ry ray zanaka fanay masina, idera sy ankalazanao koa amin'ny fankalazana mendrika sy tsara indrindra, ary anolotra ho anao ny voninahitra ambony indrindra satria mendrika ny fahalebiazanao sy ny fahamasinanao izany. Mendrika ho anao ihany koa ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Makasitraka indrindra ry tomponay sy mpanjakanay amin'ny tombonandro nomenao anay. Ny hery sy tanjaka fahasalamana no natafinao anay indray androany. Mbola ahafahanay koa iombom-bavaka miaraka aminao eto ankehitriny. Andre ny afatrao Tompo, ampianaranao anay ny lala marina tokony alehanay, mba tsy raparapana ihany amin'ny aizina ka hitondrana ihany amin'ny fahaverezana. Ko mangataka aminao zay Tompo, mba diovy amin'ny raha sonao ny foa mampananay, mba esory Tompo zay rehetra mahaloto anay, mba homendrika hiatrika ny voninahitrao zay. Ary ao ka Tompo ny fanahy masinao ameny tanteraka ny tsirairay avy. Ary koa mba afaka indray hanokatra ny masom-pananay, ahafahanay mandray tsara ny afatrao, ho ampiarina eo amin'ny fiainanay, ary koa ampahirezanay ny manodidina rehetra anay araka ny sitraponao. Dia mitenena Tompo fa efa vonona izahay andray sy ankatoy ny afatrao rehetra. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra Jesosy malala ho anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika mpianakavy ny finoana rehetra ry havana amin'ny anaran'ny Tompo, ary faly ihany koa manona ny fahasoavana ho mba-piadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika fampahirezana ry havana androany dia izay hitantsika ho amin'ny bokin'ny Amosa. Amosa 4, ny andininy 7 sy ny 9. Bokin'ny Amosa 4, ny andininy 7 sy ny 9. Rehefa hita izany dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Ary izao koa efa nampiantona ny orana tsy ho eo aminareo, raha mbola 3 volana sisa tsy ho fararano. Ka tamin'ny tanàna iray no nampilatsahako orana, ary tamin'ny tanàna iray kosa tsy nampilatsahako azy. Ny say iray nilatsahy ny orana, ary ny say iray kosa tsy mba nilatsahy ny kamo-maina. Dia nivembena ny tanàna roa mantelo nitady rano tamin'ny tanàna iray, kanto tsy afaka etaeta izy, nefa tsy niverina tamiko ihany anareo, o Jehova. Amen. Rehefa adinihana tsara tokoa ry havana eo andin'ny soratra masina zay vao avy novakitsika teo io, dia hita tokoa fa misy karazan-javatsarotra, misy olana, misy ady zay avelan'Andriamanitra hitranga mihitsy eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, tahaka izay miseho eto amin'ity fiainan'ireto zanak'Israely ireto. Ninihana ataon'Andriamanitra mihitsy anefa ireny rehetra ireny mba hahatonga sainantsika, ary mba hahatonga saina an'ireto zanak'Israely ireto ihany koa. Tahaka n'izany koa ane ilay zanak'Adaly zay nanao fanahiniana andao ny tranony rainy, kanjo rehefa tojo fahoriana mafy izy vao tonga saina ka vaky ny teny tamin'ny fanenenana hoe tsapako ankehitriny, fahadalako tanteraka no nahatonga zao miaina ao anatin'izao fahoriana mafy dia mafy izao. Tsy sanatria kory hoe dada no nandroka hiala ao an-tranony, fa tena niadalako sy nididoko ihany no nandehanako hanangalako ny anjara fananako, mba hanaovako fiainan-dratsy any ivelany ihany. Ary dia fantatsika tsara rehetra tokoa ny zavatra rehetra ny ainana io zanak'Adaly io avy eo, fa ny fandrombaka sakafo tamin'ny kisoa no ny hafarany, fa tsy nisy olona nianatra azy mihitsy. Eto amin'ity boky ny Amosa 4 ny andininy 7 sy ny 9 ity, dia hita tokoa ry havana fa nabaribarin'Andriamanitra fa izy mihitsy, fa tsy niasa ny devoly akory no nampiantona ny orana sy hilatsaka eo amin'ny tanin'ny zanak'Israely alohan'ny hahatongavany fararano.
ary dia mbola izy ihany koa no nahamaina ny tany sasany ka dia hita fa nisy sanan-datsahany orana anika dia alonaka sy nahavokatra tsara tokoa. Misy kosa nefa sahatena navahany sy nandatsahany orana mihitsy na dia kely aza anika dia maina singazana sy nahavokatra na inona izany. Raha nataon'Andriamanitra nefa izany ry havana dia izao tsy sanatria akory tsy hoe miangatra Andriamanitra na mijery tavan'olona fa nataony mihitsy izany mba handiniantsika tena mba hahatonga sainantsika fa afaka manao izay tiany ataony rehetra ny tompo amintsika tsirairay avy. Mihevitra izy fa mba hiverina aminy ny zanak'Israely. Kanjo nalahelo izy kivo ary niteny hoe mbola tsy niverina tamiko ihany ianareo. Efa tena voalaza mihitsy anefa ry havana fa ireo izay tratry ny haitany dia tena nivembena tanteraka nitady rano tany an-tanàna izay nilatsahany orana kanefa dia tsy afaka etaeta akory anie izy ireo satria fantatsika tsara tokoa fa ny fiantran'olona dia tsy mahavahany olantsika tanteraka izany fa mety ho fanampiana vetivetika ihany no azontsika fa tsy maharitra ela izany. Tsy misy afa-tsy ny famonjena avy amin'Andriamanitra loharanonay na ry havana no tsara antoka ary maharitra mandrakizay. Ary raha vakina ihany koa aza hatrany amin'ny 120 tsy afaka nanatanteraka izany mankotsika fa fohy ny fotoana dia hita tokoa fa mbola be dehibe rehefa maizana nalefa n'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ireo mba hialany neninaniny tao ny valala izay nalefa ny hanapodika ny tanimboly, hanapodika ny taniboaloboka, ny aviavy sy ny hazo oliva. Nalefa ny ihany koa ny areto mandringana mba hampahory ireto zanak'Israely ireto fa dia mbola kivo sy nalahelo ihany ny tompo ry havana satria tsy mbola nety niverina tamin'Andriamanitra ihany ny zanak'Israely. Toy izany koa ny isika ry havana tsy mba tsapanareo ve fa amin'izao fotoana izao efa misy tokantrano tena mikorotana tanteraka mihitsy, izany hoe tsy mandeha amin'izay tokony ho izy intsony ny ao tokantrano ao. Ny fiainam-pianakaviana samy manao izay tiany ataony ao tokantrano, tsy misy fifanajana tsony hita eo amin'ny ray aman-dreny ny zanaka, tsy misy fifanajana tsony eo amin'ny mpivady samy mpivady fa dia ady samy manao izay saim-patany. Ary ny asa fivelomana koa aza dia hita fa tsy nahitana vokatra intsony ny fianaran'ny ankizy toa tsy mandroso, ny didrany ankizy efa tsy lazaina intsony. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra moa dia miena isan'andro. Ny asa fanompoana tsy misy intsony izany. Ary ny tena loza mihitsy ary ry havana dia isika tsy mety miaiky ho tompon'antoka sy tompon'andraikitra amin'ilay zavatra sarotra miseho eo amin'ny fiainantsika. Fa mbola mitady zavatra ihany isika, mbola mitady olana ihany isika ho soketaina mahatonga ilay loza eo amin'ny fiainantsika. Kanefa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Mpitoroteny 7:7-20 dia mazava tsara manao hoe amin'ny andro mahafaly dia mifalia ary amin'ny andro mahaory mieritrereta. Dia aza adino koa ry havana fa ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra anie dia misy ampiny avokoa ary izy koa tsy ho faly izany hoe hampahory antsika tsy misy tombontsoa an'Andriamanitra mihitsy na dia kely aza ny hampahory sy hijery antsika malahelo ry havana. Fa ny tanjony dia ny hanamboatra antsika, hanefy antsika tahaka ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy, tsy avelany raha tsy miala avokoa ny taindrendrika rehetra, izany hoe hovahany avokoa ny geja sy ny fatorana mamatotra antsika rehetra tsy ahafahantsika manatona n'Andriamanitra. Raha ny marina dia te hiala nenina amintsika mafy tokoa ny tompo ry havana. Ka raha jerena koa raha ny ary amin'ny 9 amin'io Amosa 4:4 ihany dia hita ihany koa fa ny tompony mono ny ditra ny zanak'Israely ry havana. Mbola izy ihany no nanomeny mahavava tao an-tanàna. Izy ihany koa nahatonga ny tsy fifampinkanina tao amin'ny fonenan'ny olona, izany hoe tsy ny olona mihitsy akory izany no tsy mahay mitady vola na koa hoe tsy mahay mitantana izay vola miditra tao tokantrano, ka izany nahatonga ny olona tsy manan-koanina. Fa Andriamanitra mihitsy ry havana no nandefa ireny rehetrarehetra ireny mba hahatonga sainantsika, mba handiniantsika tena tsara amin'izay tokony ataontsika, saingy indrisy fa mbola tsy niverina tamin'Andriamanitra ihany isika. Androany ry havana, raha mbola miezaka mampandre antsika ny tantaran'ny zanak'Israely izay tena maditra sy mafiatoka tokoa Andriamanitra, dia tsarovy fa efa te hanova antsika tsirairay avy ny tompo.
satria efa tena tongotra dia tongotra tokoa ry havana, ary azo lazaina mihitsy aza angamba dia efa hoe eo ambavan'ny anjely mihitsy ny trompetra hotsofiny ka nakoako maneran-tany hanambara fa tonga ilay andron'Andriamanitra, ary dia ho tonga ihany koa ilay fotoana lehibe sy azontsika rehetra hidifirana fa tsy maintsy hatrehana ny fisaran'ilay Andriamanitra mpitsara marina handraisantsika ny valinasantsika tsirairay avy nandritry ny taona na havelomantsika. Mbola tsy tara nefa isika izao ry havana, fa mbola nomeny ny tompo fotoana iomanana hiatrehana an'izany rehetrarehetra izany. Koa zavariana amin'ny zavatra fa intsony e, fa aleo manatanteraka ny fiomanana tsara sy azo antoka indrindra dia miezaka miverina amin'ilay Andriamanitra loharaноnaina, mifona sy mibebaka eo anatrehan'izay rehetra fahotana vitantsika. Manapa-kevitra tanteraka ihany koa fa ny ota izay alana tsy hiverenana intsony, ary dia miezaka mafy miverina miaina amin'ny firehetana ara-panahy, miverina amin'ny fitiavam-bavaka sy ny tsy fahasotoana mamaky ny tenin'Andriamanitra, miverina indrindra ihany koa amin'ilay fitiavana voalohany fankatoavana an'Andriamanitra fatahorana azy amin'izay rehetrarehetra atao. Izany rehetrarehetra izany ry havana no andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izao andro madiva hifarana izao, satria ny faniriny dia tsy misy overy isika zanany sy asan-tanany na dia iray aza, fa samy tiany andova ny lanitra avokoa miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo zanan'ilay tokana. Ny voninahitra izay ho anao Tompo efa taloha hanananao koa izany ankehitriny dia mbola omena ianao amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Makasitraka mankatelina indrindra ry tomponay sy mpanjakanay, satria noho ny fitiavanao anay dia mbola nampandrenesinao anay indray androany ny tantaran'ireto zanak'Israely reto mba hahatonga sainanay fa rehefa maditra sy mafiatoka tsy mety hifona sy hibebaka eo anatrehanao izahay dia tsy maintsy tanterahanao aminay koa ny famaizana maro izay efa nataonao tamin'ireo zanak'Israely ireo. Misaotra betsaka indrindra nefa Tompo malala, satria na dia efa tototry ny ota tokoa azy izahay dia mbola mandevitra aminay foana ianao, mbola manaiky halanenina aminay foana ianao androany, ka nampahafantatra anay fa Andriamanitra Tompo ny fahefana rehetra anao. Ianao no mandidy sy manapaka ny zavatra rehetra, ary ianao ihany koa ny tompo ny teny farany eo amin'ny fiainanay. Noho izany afaka manafay anay zanakao rehetra izay tsy mety miaino mianatrao ianao, izay tsy mety mifona sy mibebaka aminao amin'ny fahotana vita, ary izay mafiatoka manao tsinotsinona anao Andriamanitra ka manao ny sitrapony hatrany. Koa indreto izay rehetra zanakao asan-tananao, mifona sy mipapikeloka eo anatrehanao, milelaka ny faladianao Tompo malalo amindrafo aminay e, satria tsy misy afa-miala amin'izany faratsiana maro izany izay na dia iray aza. Efa nanao izay ota faran-dratsy indrindra teo anatrehanao ka nampitomany ianao. Efa nanao tsinotsinona anao koa ka niziriziry tamin'ny fitondratena ratsinay, tsy niaino sy nankatoa ny anatrao izay, fa izay nafinaritra anay ihany, izay nampetipety ny fiainanay ihany no tanterahanay. Na dia efa maro tokoa aza ny lakilosina fanairana nalefanao dia mbola resy tory tao anatin'ny torimasom-pahotananay ihany izahay. Koa ankehitriny Tompo, mangahiahy izahay sady miororo ny tahotra mieritreritra ilay ora izay tsy azonay ialana tokoa, satria tsy maintsy hatrehanay ny fitsaranao ilay Andriamanitra mpitsara marina handraisanay ny valinasanay tsirairay avy. Koa mino sy matoko tanteraka izahay fa niaino sy ny miaino ny fangatahanay ianao Andriamanitra, koa mba avelanao ny fanahy masinao hiasa mahery eo anatinay, hanampy anay hiverina tanteraka aminao, hifona sy hibebaka amin'ny fahotana isanandro izahay, ho tia sy hankatoanao ary anao ny sitraponao mandrakariva ihany koa izahay, dia mba ho anisan'ireo izay voaray amin'ny fanjakanao ka ho piray lova miaraka amin'ny zanakao lahatokana dia Jesosy Kristy izany. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo, sady izy ihany no ahefy izany. Ho tanteraka tokoa an'izany. Aleluia.